andiny voalohany ihany. Arabatra ty alady efatra me 2024 isika menakavy tonga eto tranon'Andriamanitra izay fonenan'ny voninahitr'Andriamanitra isika hiara-mivavaka ary alady fandraisana rahateo moa ny androany dia hiara-mandray fanasan'ny tompo ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fi amin'Andriamanitra rahantsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo izay misoratra eo amin'ny écran no salam fiderana izay hiderantsika an'Andriamanitra ary ny hira izay voasoratra amin'ny écran ihany koa no hiderantsika an'Andriamanitra. Dia tsika hiara-midenan'ny tompo amin'ny alalan'ny salamo amin'ny alalan'ny salamo 100. Fakitsika izany ho fiderana an'Andriamanitra manao hoe miobio an' Jehova ary tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana. Makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiny, aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azysika dia olona izy ondry fiandrina. Mitiry eo mivavadiny amin'ny fisaorana, ireo kianjany amin'ny fiderana, misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny tanàna fara-mandimby ny fahamarinany. Amen. Yeah.
vavaksika. Andriamanitra be voninahitra ianao, Andriamanitra masina indrindra, misaotra anao zahay fa mba havelanao anantona anao ny olona tsy masina, ny olona tsy manam-pahamasinana, ny olona mahantra to anay. Ndreto izay miseho eto anatrehanao, miseho eto anatrehan'ny voninahitra ao Andriamanitra. Misaotra anao zahay fa indra fotsy hitalany no mahatoy izany anay. Ndreto izay Tompo, tonga mba hivavaka, hanompo an'Andriamanitra, hisaotra anao, hanome voninahitra anao, hanolo tena ho anao, hatao batisa amin'ny anaranao, handray ny fanasany Tompo noho ny aminao. Manahtrehanay fa fampanantenana efa nomenao no hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo fovoany aho. Avia Tompo eto fovoanay ianao eo amin'ity fanovavahany ity, fa ataonay ho voninahitra ao izay rehetra ataonay eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, malala anao no angatahana izany. Amen. Mahasoa-toerana tompoko. Roso amin'ny fiainona ny ten'Andriamanitra isika. Tonga amin'ny fotoana hiainona sy hamakina ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika amin'ity anio ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Ezekiela 7:7. Ezekiela 7:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Lioka 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Asan'ny apôstôly 9:20 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 10. Mialohan'izany dia aoka isika rehetra hiara hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitra eo, satria mbola nomenao indray fotoana ahafahanay miaino sy mamaky ny teninao. Isaoranay tokoa ianao satria fantatray ry Tompo fa raha tsy manana ny teninao zahay dia zava-poana ny finoanay, ary ny teninao no antoky ny finoanay. Koa amin'izao fotoana izao, raha maky sy hitory ny teninao izahay,
amin'ny alalan'ny reto mpanomponao izay nitendrenao amin'ity anio ity, hanatanteraka izany amin'ny reto vahoakanao. Mitarianay tokoa ianao fanahy masino araka ny fombanao, satria izany no mahasoa anay. Ary indrindrandrindra Tompo, mba hafahanay mino sy mahatoky, fa tsy hiverina foana any aminao ny teninao, raha tsy efa natanteraka ny nanirahanao azy. Dia ny habevo ny fanjakanao sy hampitombo ny mponina izay mino anao sy manatanteraka ny teninao. Ko amin'ny anaranao izay tompo ny teny, Tompo, no angatahana izay mivavaka izany. Misaotra Tompo malalo. Amen. Ny teny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nentiny ho any amin'ny vavahady aho, dia ilay vavahady manatrika ny atsinanana. Ary indro taminy voninahitry Andriamanitry ny Israely avy tany atsinanana. Ary ny feno dia tahaka ny firondroan'ny ranobe, ary ny tany dia nampamirapiratra azo ny voninahiny. Ary ny tarehin'ny zavatra hitako dia tahaka ny an'ilay efa hitako fony aho tonga handrava ny tanàna. Ary nisy tahaka ny tarehin'ilay efa hitako teo amoron'ny ony Kebara ihany, ka dia nikarapoka ny oka aho. Ary ny voninahitry Jehova dia niditra tamin'ny vavahady manaraka ny atsinanana ho ao an-trano. Dia nisy fanahy nanainga, ka nitondra ahy niditra ho ao amin'ny kianja anatiny. Ary indro feno ny voninahitry Jehova ny trano. Dia reko fa nisy niteny tamiko tao an-trano, ary nisy lehilahy nitsangana teo anilako. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, eto no hitoeran'ny seza fiandrianako sy hitoeran'ny faladiako, izay honenako mandrakizay eto amin'ny zanak'Israely. Ary tsy olo toy ny taranak'Israely, na izy na ny mpanjakany, amin'ny fijangajangany sy amin'ny sampiny mpanjakany ho amin'ny fitoerany avo intsony ny anarako masina. Tamin'ny nametrahany ny tokonam-baravarany ireny teo anilan'ny tokonam-baravarako sy ny tolany ireny teo anilan'ny tolako. Ka rindrina ihany ny teo anelanelako sy ireny, dia nolotoiny tamin'ny fahavetavetana nataony ny anarako masina, ka dia nahalany ringana azy tamin'ny fahatezerako aho. Fa amin'izao kosa dia aoka hariany lavitra ny fijangajangany sy ny sampiny mpanjakany, ka dia honina ao amin'ny mandrakizay aho. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentin'ny fanahy tany anefitra 40 andro izy, ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany, ka rehefa tapitra zany dia noana izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no veloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra, dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao izao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no omeko azy. Ko raha miankohoko eto anatrehoko ianao, dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe, voasoratra hoe, Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao, ary izy irery ihany no ho tompoinao. Ary nitondra azy nakany Jerosalema izy, dia nampitoetra azy teo an-tampony tempoly, ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao, mivariana any ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafitona amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe, voalaza hoe, aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary rehefa natapitra izay fakapanahy rehetra ny devoly, dia nandao azy izy aloha. Ary rehefa norarany fanahy masina tsy torony teny tany Azia izy, dia namaky ny tany Frigia sy Galatia.
ka efa tonga tany antsisiny Mizia dia nitady hankany Bitiny izy fa sy navelan'ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Mizia izy dia nidina nankany Troasy. Ary no nialina dia nisy fahitana niseho tamin'ny Paolo koa indro. Nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe, mitamaka aty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary no nahita ny fahitana izy dia nitady andeha niaraka tamin'izay hankany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay tory ny filazantsara amin'ny olonany. Ray masina manamasina anay amin'ny fahamarina. Amen. Ny ara-mitsangana isika hitsena ny afatra ny ten'Andriamanitra. Toerana tompoko. Mbola ho ampitombonao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray izy Jesosy Kristy sanany tompontsika ary ny fanahy masina mpitaridalana antsika. Amen. Ny Ezekela toko fa 3:7 andininy 9 voalohany no resahana amintsika androany. Resaka ny tempoly ihany koa zany Ezekela toko fa 3:7 zany. Mahagaga fa tato ato zany dia ampianarin'Andriamanitra mikasika an'io tempoly io sika. Ary hito ndray zany dia miresaka ny fifandraisan'ny tempoly sy ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa malala ny lohateny tsotra dia tsotra omentsika ity Ezekela toko fa 3:7 ity dia hoe ny voninahitr'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra. Inona moa ny dikan'izany hoe voninahitr'Andriamanitra zany? Ny voninahitra dia hoe mavesa danja ny dikany, zany ny dikany teny hoe voninahitra, mavesa danja. Rehefa miresaka zany hoe Andriamanitra be voninahitra dia Andriamanitra mavesa danja ny dikany, Andriamanitra mahery ny dikany, Andriamanitra tsy toa, zany koa ny dikany. Tsy fantatra moa mbola tsy tena nanadiady aho ny nevin'ity teny hoe voninahitra ity amin'ny teny malagasy. Fa rehefa mijery boky vitsivitsy ianao dia mahita hoe ny vonin'ny ahitra, misy voniny matsy io ahitra io, misy voninkazo kely zay miseho amin'ny ahitra ary tsara tarehy rehefa ny tsaha eny ianao ka miseho ny voninahitra, vonin'ny ahitra zany hoe mamono ny ahitra dia misy loko maro samihafa eny. Mety efa nahita ihany koa sika ao anatin'izay. Saingy ny vonin'ny ahitra dia mora mihitsana, mora loha, mora simba. Dia zany no mahatonga antsika protestanta hiteny hoe ny voninahitra dia an'Andriamanitra
irery ihany. Voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Tsy le voninahitra resantsika malagasy fa ilay mavesa-danja, ilay hery sy fahefana. Ny olona omena fahefana dia tolorana satroboninahitra. Trône ny filazantsika ny reny moa zany ny satroboninahitra, omena seza fiandrianana, seza fiketrahana dia omena satroboninahitra. Fantatsika tsara moa ny tantara ny raisam-pirenena fa ny ohatra ny fanjakana ny Angletera, fanjakana ny marina koa dia hoe ny Royaume-Uni fa tsy dia Angletera fotsiny rery, dia misy fanjakana marobe izay entina mpanjaka. Marina fa efa somary endrika ny tena isehony fa entina mpanjaka. Ary rehefa apetraka izany mpanjaka izany dia ny évêque, antsoina hoe évêque de Canterbury no mametraka azy ao amin'ilay tempoly eo akaiky ny lapa mpanjakana any Angletera. Dia apetraka ao izy, dia apetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia satrohana satroboninahitra. Mariky ny fahefana zany, mariky ny hery ananana zany. Ary fantatsika tsara fa ny fanjakana mikambana ao Royaume-Uni dia hatrany Canada, hatrany amin'ny toerana sasany maneran'izao tontolo izao, ao anatin'ilay vondrona firenena antsoina hoe Commonwealth, dia miaraka ao daholo ny rehetrarehetra dia mankatohany io ny rehetra. Resaka Angletera moa zany, fa milaza zany ny fahefana sy ny hery ananana izay manana satroboninahitra. Fa eto tsy satroboninahitra fa Andriamanitra mihitsy ny tompony voninahitra. Ary rehefa miresaka hoe voninahitr'Andriamanitra dia tsy misaraka amin'izany ny firesahana ny herin'Andriamanitra, ny fahefana hananan'Andriamanitra. Jesosy Kristy moa rehefa hiakatra any an-tany dia hoe efa nomena ny fahefana rehetra tandritra izay ety an-tany. Tsy any devoly zany ny fahefana ety an-tany na any an-danitra. Io lirazain'io moa tsy misy milaza io hoe ny devoly ny tompony io e. Any devoly aza ny fahefana rehetra eto ambonin'ny tany sy any an-danitra. An'Andriamanitra zany. Izy no mametraka dia izy koa no manala izay tiany apetraka. Fa toa mbola mipetraka dia mbola mipetrany eo. Fa rehefa esoriny koa dia miala daholo. Na iza be voninahitra na iza mahery dia miala daholo. Ary efa hitantsika izany nanerana ny tantaran'ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao. Nalaza ny Hitler zany, nalaza ny Napoléon Bonaparte, nalaza ny tsara tany Rosia fahizay, fa resy daholo reny ary nirodana ny fahefana sy ny fanjakana. Fa ny an'Andriamanitra kosa dia mitoetra mandrakizay. Zany raha mitanisa kely ny herin'ny voninahitr'Andriamanitra io tsika. Aiza no nitoetra izany voninahitr'Andriamanitra izany? Asa na fantatsika tsara zany na tsy fantatsika loatra. Fa ao amin'ny tempoly ny voninahitr'Andriamanitra mitoetra. Fitoeran'ny voninahitr'Andriamanitra ny tranony ny tempoly na ny tempoly. Fitoeran'ny voninahitr'Andriamanitra ny tranon'Andriamanitra io zany na ny tempoly io. Efa mamaky ny Ezekiel 37 tsika dia misy soratra, karazana soratra fampidirana ihany fa hita ihany koa ny amin'ny teny Hebreo azy. Hoe nidiran'ny voninahitr' Jehova ao amin'ny tempoly sy ny teny nampitonaina tamin'izany. Ao ny nofonenany ny voninahitr'Andriamanitra. Zany ny filazan'ny mpanao salama azy. Eto amin'ny toerana fonenany voninahitra ao an-tempoly. Nofonenany voninahitr'Andriamanitra. Dia mitantara moa zany ny Ezekiel. Tantara Ezekiel hoe ino tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely avy tany antsinanana. Ny feony dia tahaka ny firondroan'ny ranobe ary ny tany dia namirapiratra azo ny voninahiny. Mandalo ao zany voninahitr'Andriamanitra dia mamirapiratra ny tany. Mamirapiratra ny tany. Niditra ny voninahitr'Andriamanitra. Ary nakaizy voninahitr'Andriamanitra io niditra tamin'ny vavahady manatrika ny antsinanana ao an-trano dia nisy fananana angaka nitondra niditra ao amin'ny kianja anatiny. Ary indro feno ny voninahitr' Jehova ny trano. Dia mahatsiaro ny tantaran'ny Isaia tsika. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra tao tempoly. Dia niteny hoe lozako maty aho fa nahita an'Andriamanitra. Teo amin'ny Israely dia tsy hoe finoana fotsiny fa zava-marina ny hoe tsy misy olona mahita an'Andriamanitra ka ho velona. Zany resaka Andriamanitra zany anie tsy resaka kely ady hevitra ety anaty Facebook na ady hevitra kely anaty fiangonana eny e. Fa zany Andriamanitra zany goavambe zany. Tsy takatry ny sainy zany Andriamanitra zany. Ary zany no mitoetra ao amin'ny tempolin'Andriamanitra.
Ary zany no mahatonga ny toerana takantony misy atsika tsony antsoina hoe toerana maninona? Toerana masina. Toerana masina tony. Tadidio zany, toerana masina ny tempolin'Andriamanitra. Ao no mipetraka ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho amin'ny fomba hita maso ao amin'ny tempolin'i Jehovah. Raha misy zavatra atao amin'ny fiangonana ka vita soamatsara zany, fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana zany. Tadio zany. Tsy hoe ny herin'ny mpitandrina na ny herin'ny dekona na ny herin'ny birao-piangonana na ny herin'ny olona manan-karena ao amin'ny fiangonana, fa ny herin'Andriamanitra mahagaga. Ary na itsika moa zany dia izay io, na itsika miaina ao anaty fiangonana dia gaga indraindray mahita zavatra ataon'Andriamanitra, zavatra tsy nieritreretina vita fa indro ataon'Andriamanitra zany, satria ao amin'ny tempoly ny voninahitr'Andriamanitra, mitoetra ao Andriamanitra. Ny tempoly zany dia toerana anankiray mavesa-danja eo amin'ny firenena. Eo amin'ny firenena dia mavesa-danja ny tempoly. Tony tempoly mijoro tony zany dia milaza ny fanatrehan'Andriamanitra ny firenena. Nahoana ny tsy sambatra ny firenena? Fa hoy ny Salamo 107 hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah Andriamanina. Dia izay no hidirantsika amin'ny lafiny faharoa, satria ny lotoina ny tempoly. Inona moa iza moa ny tempoly? Tsy ny trano ihany ny tempoly, fa isika ihany koa dia tempolin'Andriamanitra velona. Ianao kristianina. Satria nametrahany ny fanahany ianao. Ny fanahan'Andriamanitra dia mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra, mampamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa tonga io fanahan'Andriamanitra io dia mazava ny zavatra rehetra. Izay ny lazain'i Jesosy moa ankehitriny izy tsy mbola fantatrareo, tsy azonareo izay lazaiko. Fa rehefa tonga ny fanahy izay raha ny ray amin'ny anarako dia hazava aminareo ny zavatra rehetra. Ahafantatra ny zavatra maro ianareo. Zany ny dikan'izany teny zany. Ka tsy azo lotoina io, matoa isika lazaina fa manana n'Andriamanitra, manana ny Jehovah Andriamanitra, kanefa tsy mandeha ny zavatra maro, na tokantrano, na fiainam-pirenena, na fiarahamonina, dia tsy ao Andriamanitra, satria efa nolotona ny tempolin'Andriamanitra. Re manahirana nge misy ity tsy hoe fitsarana zany, fa constat izy ny constat zany, fijerena ny zava-misy. Aizana ka misy hoe fiangonana, tamboham-piangonana dia hoe hipipizana ny tamboham-piangonana. Aizany fahamasinana amin'izany. Dia misy olona lehilahy lehibe zao mba mety malala mijoro dia mivalan-drano amin'ny tambohan'ny fiangonana. Maika moa izay ataontsika ty anatin'ny fiangonana. Indraindray sahala mampieritreritra ny zavatra. Mamaky ny Isaia 1 ianao. Dia indraindray sahala mitehiteny hoe saoary ny fampivavahana atao ty amin'ity fiangonana, toy ny fiangonana izay ivavahantsika tony, fampivavahana antsoin'Andriamanitra hoe fampivavahana aroaroa paratsiana, ka tsy miaino Andriamanitra, tsy miaino atsika izy. Laha ny andro eto tsika. Laha ny andro ato tsika. Fa mazava ny teniny, io ny fonenany, ao ny voninahiny mitoetra. Eto ny toeran'ny seza fiandrianako sy toeran'ny faladiako, izay honenako mandrakizay eo amin'ny zanak'Israely, ary tsy ho lotony ny zanak'Israely na izy na ny mpanjakany, amin'ny fijangajangany sy amin'ny sampiny mpanjakany ao amin'ny fitoerana avo intsony ny anarako. Natakalo Andriamanikafa Andriamanitra. Zany natao hoe fijangajangany no misoratra masina, ankoatran'le efa mahazatra ny enotsika. Fa tena hoe natakalo Andriamanikafa Andriamanitra, nataony fanompontsampy. Ny fanontaniana apetraka amintsika mahasamy kristianina zany dia zao: sendrary mba manao an'izany koa tsika, sady mivavaka ny manompo sampy, ka dia tsy mihaino Andriamanitra. Betsaka ny olona manao tao foana ty amin'ny fiangonana. Matoa miteny an'izany tsika dia niaina an'izany, nahita an'izany foana ianao ao amin'ny fiangonana. Misy olona manao tao foana ao amin'ny fiangonana. Teniteny foana, manao foana. Andriamanitra dia tsy azo vazovaziana.
tsy azo lotona ny tempoliny. Ny tranoko dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, ho an'ny olona rehetra. Anisan'ny fantotona ny fiangonana ne ny fitenitenin'ny olona sasany io ty fiangonan-drazana ity tsy azo idiran'ny olona hafa. Reny vahiny reny, aiza koa nisy olona vahiny eo anaty fiangonana zany. Tsisy vahiny zany, tompony daholo aty am-piangonana. Ary tsy tompony kory ary fa tranon'Andriamanitra ity dia zanak'Andriamanitra daholo eto anatin'ny fiangonana. Zany no endriky ny fantotona ny fiangonana ry havana malala. Ka aokontsika ho madio am-po miditra aty am-piangonana. Aoka hanaja fantatra itony toerana masony tony isika. Ary aoka hanaja fantatra ny tenatsika izay tempolo ny fanahy masina isika. Fa raha izany dia iseho amintsika ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mino ianao izy dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy fahagagana fotsiny zany, fa mirapiratra ny fiainanao. Ho vangin'Andriamanitra tokoa ianao sy ny fiangonana. Ary anao zava-mahagaga ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Dia moa ilay teneniko eo fiangonana hoe rehefa mino ny olona, rehefa tena miaina amin'ny maha-kristianina azy ny olona dia gaga izy mahita zavatra tsy noeritreretiny mitranga eo amin'ny fiainany. Zavatra tsara tsy noeritreretiny, mitranga eo amin'ny fiainany zany, mipotra eo amin'ny fiainany zany. Fa rehefa tsy mino ny olona, manaonao foana ny olona dia gagagaga. Toa sala mivavaka ihany nefa tsy mahita ninninona, tsy mahazo ninninona. Toa mivavaka ihany nefa toa sala tsy milamina amin'ny fiainana. Gagagaga ianao ny amin'izany. Samy hafa ny gaga sy ny gagagaga. Ny gaga dia talanjona. Ny fanaky ianao ohatry ary totiny nangatahako nefa nomena nyity indray aho. Mihoatra no izay angatahanao no men'Andriamanitra. Raha tahintsika ka manaja an'io voninahitr'Andriamanitra io. Rehefa tsy ajaintsika Andriamanitra, tsy ajaintsika ny tempoliny, tsy ajaintsika ny olony, tsy ajaintsika ny tenatsika, aza manantena ninninona. Aza manantena ninninona. Ary zany anie ny mahatonga antsika protestanta averika eo ampamarana ny toroteny hiteny hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ty an'Andriamanitra irery io. Aza mba mitomany voninahitra aty amin'ny fiangonana. Aza mitomany hajaina. Aza mitomany tombontsoa zao ty amin'ny fiangonana. Aza mitomany an'izao zao. Fa omeo voninahitra Andriamanitra dia omeny voninahitra ianao. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Omenay voninahitra ianao Andriamanitro, fa anao irery ihany ny voninahitra. Fantatrao anefa fa tsy aty aminay zany voninahitra zany. Fa anao hatramin'ny taloha indrindra zany ka haritro mandrakizay ko dia raiso anao. Fa ampianaro zay hanaja ny voninahitra ao. Tsy handoto ny anaranao. Ampianaro zay tsy handoto ny tenanay, na handoto ny tempolinao amin'ny ataonay, na amin'izay lazainay, fa ampianaro zay hanaja anao fatratra. Tsy hakafanahanao koa amin'izay rehetra ataonay, ka anaonao foana, na hiteniteny foana, na hevitena ho mahery foana, fa tena hanetry teny eo anatrehanao. Tsy hanompo afa-tsy ianao, tsy hanompo sampy sady hanompo anao, fa rehefa mpanompo sampy zay dia mpanompo sampy, fa rehefa kristianina zay dia kristianina, ary zany ny sitrakao. Tsy eny sy tsy, fa rehefa eny dia eny, ary rehefa tsy dia tsy. Eny tompo nanaiky hanompo anao zay, kanefa tsy tanterakay arak'izay tokony ho izy zany. Mifona aminao zay, fona aminao zay ho an'ny ankonanay, fona aminao zay ho an'ny firenenay,
eny mifona aminao zay ho an'ny fiangonanao. Ny fifonanay dia antenainay fa azo valim-bavaka ka ho voavela ny elokay ho afaka ny fahotanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy tianay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mitsangana handray ny teny somafalo omen'Andriamanitra ho famelan-keloka isika. Arak'izao tenin'izao manao hoe avia ary fandahatra isika. Fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotana dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina midy ara ny tongontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasamina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy tsy voaheloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Nonina ny fanekempinoana apostolika izay ombonantsika amin'ny fiangonana
manerana n'izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina. Nateraka Maria Virjiny nijaly raha nanapaka Ponty Pilato, nomboana tamin'ny Jerusalema, maty ka nileva, midina tany fiainantsika, sarana tamany tamin'ny andro fahatelo, miaka tao any lanitra, petraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy amin'ny viny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, famelan-kely, fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mazoa toera-toko. Feon-java-maneno. Roso avy hatrany amin'ny asa vavolombelona isika izao, misy zanaka ny fiangonana anankiroa atao batisa. Anankiray dia zanaka pelezana avy any ivelany ary nitondra taratasy avy any amin'ny fiangonana misy azy. Dia iroso amin'izany isika izao a, ny 800 andininy faharoa fa ahy ny zazaka tiako indrindra dia miakatra ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny niteraka no mitondra ny zanany, raha ohatra ka te hiakatra eo koa bebe sy dadabe dia afaka miakatra, fa ny fianakaviana dia mandrotrona etsy ambanin'ny altara. Ary manavao koa famboratenany ho an'Andriamanitra milalan'izao sakramenta masina izao. Oka velontsika ny teny izay anorenina ny fiangonana ity batisa ity. Enoia Enosovatra masina anorenina ny fiangonana izany sakramenta masina izany. Efa nomena ny fahefa-tandra izay dia tany, vao mandehany ianareo da tovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy, ho ampianarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko mamiko sy maminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Tao amin'ny konona amrana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niara nilevina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'ny Kristy. Tsy misy tsonona jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa raha ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Io zany ray aman-dreny niteraka dia misy fanekena izay ataonareo tao anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ao ka ambaranareo mazava tsara izany. Mitenena fa dia mba natona ny micro dia eo ka miteny eo daholo nareo rehetra. Yeah.
fiainanay rehetra. Ekenany hahatanterahany fiangonana ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara taon'ny atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe noraisina avy amin'Andriamanitra izao sy hanekenany Jesosy Kristy mba azony hery andavany asany Satana rehetra vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka ampilitra azy ka manasikomelaady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny antony izao fanaova-batisa izao ary ezahanay ny taona azy mpandray ny fanasany tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hatanteranay izany. Herin'Andriamanitra ny fanekena nataonareo matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Sika fiangonana ry havana dia hokaitsangana fa manana andraikitra amin'izay rehetra noraisina tamin'ny alalan'ny batisa isika. Vavaka isika. Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay raha eo manatrehanay aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahany eto ampanaovanay izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ireto zaza tao batisa reto aneo voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina mitarika azy isan'andro mandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tovijanahary Amboara Harisoa Amira. Tovijanahary Amboara Harisoa Amira. Isanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ny fanahy-masina ho aminao ny Tompo. Amen. Zafy mandimby hiraiko neo. Raha zafy mandimby hiraiko neo. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ny fanahy-masina ho aminao ny Tompo. Amen. Vavaka sika. Faly misaotra anao zay Tompo fa tanteraka ny fandriany reto ray aman-dreny reto. Miombonainao amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao an'ireto zaza reto mba ny fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny mba azahoany manatanteraka ny fanekeny efa nataony teo anatrehanao. Ombany ny fahasoavanao anie ny ezaka rehetra ataony ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonanao amin'ny fitezana ireto zaza reto. Angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Zao ny teny famezatoky avy amin'ny Tompo. Aza matahotra hoy ny Tompo fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Ary hoy izay fiangonana aminareo ray aman-dreny hoe ento ka tezahoan'ny Tompo ireo zaza ireo. Amen. Ao maso mipetraka mipetraka ianareo irakim-pahasoavana ao amin'ny batisa dia ataontsika ao anatin'ny feo-java-manindro. Dahary.
dia iroso amin'ny vavaka fangatahana isika. Vavaka fangatahana moa dia tena natao azahoantsika mba hangataka amin'Andriamanitra izay irintsika. Mety marary sika dia mangataka fanasitranana, mety tratra ny olantsika dia mangataka vahaolana, mety misy adi-panana adi-tsaina mahazo antsika ihany dia entintsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha mino isika dia hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra, hivavaka isika. Teninao ny teny hoe raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, dia mino izay tompo. Ary izany no anonanay tonombavaka eto anatrehanao, tonombavaka fisaorana, fankasitrahana no ireo valim-bavaka marobe fa nomena ao anay. Tsy ny ainana izay tsy mino izany, fa ny ainany mino. Mihoatra noho izay nangatahanay aza, noho izay notadiavinay aza no nomenao, mihoatra lavitra noho izay nirinin'ny fonay aza, fa nomenao valim-bavaka tokoa izay. Ary ny tantaram-piainanay amin'ny maha-kristianina anay dia tantaran'ny valim-bavaka nomen'Andriamanitra. Fa ianao no mitondra anay, mitaritalana anay, manafiery anay etỳ am-pandehanana, hananay hery hijoroana eto amin'ity fiainana ity, na dia sarotra aza ny zavatra hatrehanay. Misaotra anao izahay no ny hery izay omenao anay ka ahafahanay mijoro mandraka ankehitriny. Dia indreto izay tompo, tonga eto anatrehanao indray, anao izany vavaka fisaorana izany, kanefa ihany koa dia hanao vavaka fangatahana aminao. Fantatrao ny isam-pianakaviana fa misy olona marary any, misy olona tratra ny aretina, misy olona tratra ny olana any, misy fianakaviana marobe ao anatin'ny olana, anatin'ny fahasairanana, ao anatin'ny korotana na ady. Vavaka aminao izahay, tompo asehoiny ny voninahitra ao, fa ny fisehoiny ny voninahitra ao dia vahaolana ao anay ao amin'izany fiainanay izany. Ao ny tsy manana asa, ome ho asa tompo mampanomponao fa manala baraka ny anaranao tokoa izay raha tsy manan-koanina, fa raha manana mihoatra ny ampy izay ka tsy mahay mizara dia tsy manome voninahitra anao. Misaotra tompo noho ny valim-bavaka omenao sady ny fianakaviana rehetra, na ny marary, na ny tsy manana asa, na ny tratra ny olana samihafa, dia entinay eo anatrehanao avokoa. Ary ianao tompo dia fantatray fa mpamaly vavaka, ko noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay dia valio vavaka izay. Ao koa ny olona izay tsy mahita lalakale, misy aza ny mamono tena fa tsy mahita lalakale intsony, toa mihidy ny varavarana rehetra. Ianao Jesosy Kristy tomponay, ianao ilay mamono varavarana ka tsy misy mahidy azy, ary ianao ilay manidy ka tsy misy mamono. Tompo avay varavarana ny olonao, aza vela homenatra ny anaranao, fa tario lalana izay rehetra manonona ny anaranao, dia tario lalana amin'ny alalan'ny fanahinao ahita lalakale ary atoroy azy ny lalakale, fa ny lalana izay hitondranao ny fiainan'ny mpanomponao dia lala marina ary lalam-pamonjena. Vavaka izay ho an'ity fiangonana misy anay ity, taio izay rehetra amin'ny anjara fanompoana izay taonay ato amin'ny fiangonana. Tompo misaotra anao izay ary mametraka eo am-pelantananao ny fiainan'ny fiangonana. Be dehibe ny fotoana efa nanehoanao ny voninahitra ao teto amin'ity fiangonana ity,
hatramin'ny fotoana ny orenan'ny fiangonana ka hatramin'izao dia tsy nitsahatra ny seho ny voninahitra ao fa na dia nisy aza ny fitsapahana fisahan-toetra nandalovan'ny fiangonana mandraky tiany androany dia indro aseho noho ny voninahitra ao. Reo asa marobe izay efa natao teto amin'ity fiangonana ity dia indro vita soma tsara ary misy fotoana aza indray mpimasomonja dia vita zany satria ao enao. Reo karazana olana samy hafa dia notahinao zahay ka afaka namahany reny rehetrareny. Tompo misaotra anao zahay no izay mety mbola ho valim-bavaka omenao anay satria fantatray fa manao zany andro manalina ianao. Anankiray amin'ny valim-bavaka angatahanay zao dia izao, misy ny tafika masina, misy ny rodorodim-pidiarana sy fifamangina atao manerana ny faritra eto amin'ny fiangonana. Io zany mba hampiseho ny voninahitra ao ka mirapiratra manerana nyity tanàna ity ny voninahitr'Andriamanitra ary maro be ny olona ho babonao ka anaiky anao tompo sy mpamonjy na ny efa ato anatiny na ny mbola ny ivelan'ny vala. Dia mivavaka ihany koa izay mba hamirapiratany voninahitra ao ny fahataterahan'ny fanaovana ity trano be ity, tsy fanehoana ny herin'ny fiangonana zany na ny herin'ny fanananay zany fa fanehoana ny herin'Andriamanitra. Ary efa nivoady taminao zay fa asianay soratra ngeda be eo amin'io tranomana hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra satria voninahitra no avitanana zany. Toy nefa nahazo sady zahay, toy nefa nrendray sady ary dia misaotra anao sady satria fantatray fa omenao anay zany valim-bavaka zany. Dia mivavaka izay ho an'ity firenena ity, fantatrao loatra ny firenenay. Be dia be ny olona mbola tena mivavaka eto fa maro be koa nefa nanariny finoana maniratsira n'Andriamanitra tsy miraharahana izay masina. Tompo aza mijery enyreny fa jereo ny mpanomponao na dia vitsy aza mbola manaiky anao mba ome voninahitra anao. Aseho indray ny fahamarinan'ny teninao hoe omeko voninahitra izay manome voninahitra. Tompo mahalalana eo aza vela ho afa-paraka ny anaranao izay entina eto amin'ity firenena ity mba azahoanay mijoro vavolombelonao fa mitahy Andriamanitra, karakara Andriamanitra. Dia matoky manana anao zay fa ho karakarainao ny firenenay na inona fisehony zany fikarakarana-Andriamanitra zany. Dia tonononay miaraka amin'izany vavaka izany koa ny vavaka nampianarin'ny Jesosy Kristy anay manao hoe rainonay eo izay ny an-danitra mamasinina ny ianaranao tonga ny fanjakana ao any sitraponao tany takiny ny an-danitra eo anay an'io zany sahaza ho anay mamelany eloka hitakany namelanay sy neloka taminay aza mitona anay amin'ny fakapanahy manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mahazaho valim-bavaka ary hotahin'Andriamanitra ny tonom-bavaka rehetra efa nitononona ho anao sy efa nitonononao teo anatreny ka ho hitan'ny masonao ho tsapain'ny tananao ny valim-bavaka omen'Andriamanitra. Dia tsika fampiarapy izao ny fiarabana dia fampiaraban'ny mpanompon'Andriamanitra ny fiadanana ho anao eny fiadanan'ny tompo aminao na nahazo valim-bavaka ianao na mbola tsia na nandalo fitsapana ianao na nahazo fahasoavana arabaina avokoa isika rehetra tratro izao alady mahafinaritra izao. Arabao ny olokaikinao araba nomen'Andriamanitra ny fiadanana, araba nomen'ny tompo ny fiadanana hitaridarana antsika neny fanahy masina izay ny variteny. Araba nomen'ny tompo ny fiadanana hitaridarana antsika neny fanahy masina. Zava-dehibe zany. Araba nomen'ny tompo fiadanana hitaridarana antsika ny fanahy masina. Zany ray mantsy ny lohahevitra zao amin'ity volan'ity manao hoe mitaridalana ny fanahy masina ka dia hitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra n'izy, ho amin'ny tsara rehetra, ho amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana izay andrandrayntsika fatratra eo anatrehiny. Rehefa ny malala zao dia ho fitinina amintsika ny raharahan'ny fiangonana. Fintina ihany rehefa fandraisana tahaka izao indrindrandrindra, vita izay dia mandolo tena ho an'ny tompo amin'ny alalan'ny rakitra isika.
Terina ny fiarabana izay efa nifanaovana teo ary ny fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetra. Ny lohahevitra moa zany araka ny fanambara teo dia mitari-dalana ny fanahy masina ary izy no efa nitari-dalana antsika hatramin'izay matoa tonga amin'izao fotoana izao isika namakivaky ny volana efatra zay ny efa lasa hiditra amin'ny volana fahadimy isika. Ary izy no mbola hitari-dalana antsika. Raha ny tena marina rehefa ny fanahy masina mitari-dalana antsika tsisy hoe tapidala kalea fa rehefa ino mitarika misy lalana foana io na inona zavatra sedraina na inona sarotra izay lalovana dia mitari-dalana antsika io dia tsy marina amintsika zany raha ny tena marina izay le hoe tapidala kalea zay fa misy lalana foana izay hitarihan'ny fanahy masina antsika. Lady fandraisana anio tahaka ny mahazatra antsika miatrika ny latabatra masina mpanray fanasana tompo rehetra asaina hiatrika an'izany fanasana masina izany rehefa avy eo ao anatin'ny fanapoam-pavahana moa no anaovana azy. Ny sampana lehilahy kristianina amin'ny FJKM manamotana fialofana dia makalaza ny 520 taona amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 7 sasany maraina fanapoam-pavahana iarahana amin'ny synodam-paritany moa izy io satria jobily izany 520 taona izany dia misy solotena moa zany avy amin'ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonantsika izay asainy hanatrika an'izany fotoan-dehibe ao amin'ny FJKM manamotana fialofana izany. Avy amin'ny sampana vokovomanga synodam-paritany Tanarivo andrefana andresahako moa zany misy ny fiofanana mpiandraikitra rantsana ray aman-dreny izay ho totosaina eny amin'ny FJKM Betafy Fanavozana Bomanarina ny amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 7 maraina. Afaka manatrika an'io avokoa io fiofanana io zany ny mpiandraikitra rantsana rehetra ao anatin'ny sampana vokovomanga. Avy amin'ny fikambanana mpitoroteny sy katekista na ny FMK eto amin'ny fiangonantsika araka ny fanambara tamin'ny alady lasa teo dia anio ariva amin'ny 3 ora tolakandro ny fitezapana ny fikambanana zany atsondra avokoa ireo mpikambana rehetra eo ihany koa ireo vita fiofanana rehetra manomboka any amin'ny mpiandry ny mpiomana ny sefala ny setela sy ny maro hafa dia atsona ao amin'izany hiatrika an'izany fitezapana ariva amin'ny 3 ora tolakandro izay. Ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonantsika dia amin'ny alahady heriny anio moa no aladin'ny SLK manerana ny sahany FJKM manatanteraka izany isika eto amin'ny fiangonana amin'ny fanapoam-pavahana faharoa tahaka an'izay fanaontsika rehefa misy aladin'ny sampana tahaka ireny. Amin'ny alahady heriny anio zany fidirana faharoa manatanteraka isika ny amin'ny fitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana. Ny ariva kosa ho fanamariana izany dia isy rindra-kira-piderana zany izay ho tanterahana eto irahana amin'ny hospiderana izay misy ny pasteur Jacques fantatsika tsara ny hira ina zao ny hira fantatrareo amin'izany hospiderana izany miolakolaka andia lalana volamena zany zany ny hira ny hospiderana eto ndray zany tsika miaraka midera miaraka amin'ny hospiderana amin'io alahady heriny anio amin'ny 2 ora sasany zany izay karakarain'ny sampana lehilahy kristianina ny fifampitezana moa dia mitohy foana iny tahaka ny mahazatra sika tsisy hoe ohatrinona vidim-pidirana ohatrinona ny tapakila fa na fahafoizana io ny vola rehetra azo ho an'ny fandorenana avokoa hoentisika manao ny fotodrafitrasa eto amin'ny fiangonana. Rehefa avy eo zany dia mba mijanona zany toy an'ilay fivoriana omaly izay natao tamin'ny akatoko ny fandraisana tamin'ny fivorian'ny mpandray fanasana tompo-omaly dia mba mijanona zany ny faritra fahadimy sy ny faritra fahefatra rehefa tapitra izao fanapoam-pavahana izao vetivety monja ny anononako an'reto satria misy olona izay tsy mahalala zany hoe izay moa zany mipetraka rehefa tsy fantatra zany faritra fahafiry izy na faritra fahafiry dia manonona vetivety fotsiny hoe izay mipetraka amin'reto toeran'reto zany dia mipetraka amin'ny faritra fahefatra izay mipetraka amin'reto tanàna ireto dia faritra fahadimy. Rehefa mirava zany za fanapoam-pavahana zao dia mba mijanona zany ny faritra fahefatra sy ny faritra fahadimy. Ny faritra fahefatra zany dia izay mipetraka amin'reto toeran'reto 67 hectares nord-est dia ny bloc 67 hectares nord-est dia ny fokotany A1 sy ny fokotany A2 dia ny IVP Antsalovana, IVN Nakasina nord-est ary ny atao madinika
3F. Reo zany izay mipetraka amin'ireo dia faritra fahaefatra izy eto amin'ny fiangonantsika. Ny faritra fahadimy izay mipetraka amin'ireto tanàna ireto: Akazomanga, Andraharo, Akorondrano, Ivandry, Amboniloha, Soavimasoandro, Ambondrina, Faravohitra, Andohalo, Antanimenina, Kadifotsy, Belera, Ampandrana, Tsakaviro, Beoririka, Analakely, Tsaralalàna, Ambanidia, Apahibe, Betongolo, Andrianarivo, Mozole, Ambaranjana, Tsiadana, Ankatso, Ambohipo, Ambolokandrina, Ambatoroka, Mahazoarivo, Ambohitsoa, Androndra, Nanisana, Pasapito, Mahazo, Somanandrariny, Ambohida, Kadinamamy, Andravoangy, Mahavoky, Besarety, Avarado, Ambohitra Rahaba, Analamahitsy, Amboditsiry, Ambatomainty, Manjakaray, Anjanahary, Anosy Avaratra, Sabotsinamena, Ambatofotsy, Avaradrano, Katikely Lafy, Ilafy Rova, Andafy Avaratra, Ilafy. Reo rehetrarehetra zany dia faritra fahadimy avokoa. Rehefa voatonona amin'ireo zany ianao janony ianao rehefa avy eo mba mivorokely amin'ireo faritra ireo. Noho ny fahavitan'ny batisany zanakay dia manolotra araka mpisarona izay 60,000 ariary eo andray aman'ireny mpitandrina, 60,000 ariary ho an'ny fiangonana ary 50,000 ariary ho an'ny diakona. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia miroso amin'ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitsika. Raha vahiny ianao eto amin'ny fiangonana toa hoe vahiny moa zany dia hoe zao vao mivavaka eto fa tsy hoe vahiny eo amin'ny tompo akory dia intelo ny rakitra eto, telo ny rakitra ato amin'ity fiangonana ity. Misy ho an'ny fiangonana dia misy ho an'ny fanorenana, fa eo andalam-panorenana zavatra maro ny fiangonana. Maherezy ry havana.
Tsangantsika n'olotena ho an'Andriamanitra ary hanolotra izao fanomezana izao ho amin'ny asan'ny tompo. So amin'ny fandraisana fanasan'ny tomposika raha mpandray ianao avy any amin'ny fiangonana hafa ka mpandray dia afaka mandray fanasan'ny tompo. Raha mpandray ianao FJGM dia afaka mandray fanasan'ny tompo. Raha tsy mpandray ianao dia tsy mandray fanasan'ny tompo fa atao anatin'ny fampivavahana ihany no anaovana fampivavahana. Ny alalan'ny diakona fa mpandray ianao dia mitsangana ianao rehefa mandalo iny diakona dia mitsangana ny RW mpandray fanasan'ny tompo. Izay tsy mpandray kosa dia petraka ihany lalan'ny diakona fa mbola tsy mpandray ianao. Mandrosotsika arivana malala ho amin'izany fanaisana ny fanasan'ny tompo izany. Ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba hita maso sy sapaitanana ary hanomezany antsika ny fahasoavany maimaimpona asandrato amin'ny tompo mifonareo ary mitsangana. Ho Jesosy Kristy tompontsika, indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Hivavaka isika. Fantatray fa tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao, ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io, anao avokoa ny fahefana rehetra ny indandra sy ety ambonin'ny tany. Ko midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro, ny anjely tsy ho mialinalina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary olom-boavitra efa sambatra ao aminao.
ko avelao reny feonay ikambana amin'ny feon'izy ireo isantatra sady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe aoka enotsika ny teny fanorenana ity sakramenta masiny ity manao hoe fa i Jesosy tompontsika tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakinika hoy izy raiso hano ity no tenako izao omena ho anareo izao natao fahatserovana ahy dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko izao natao fahatserovana ahy na oviana misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen. Manasa anao hitsangana indray ara-mivavaka isika. Ry tompo raina any an-danitro, indreto izay manao tonatrenao ny fahatserovana ny fahatongavana zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, fitsanganany avy tamin'ny toeran'ny maty ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay. Dia miandro sy mitalo ny fiverenana izay, mba feno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay. Da io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ikeo endrik'ilay fanatrika tokana sy tanteraka nateriny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry tompo rainay any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasino ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, ary hamasino ny divay mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa ao aminay eny ny fanahinao masina, mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon'ny tomponay, eto ampandraisana ireto mofo sy kapoaka ireto. Fa ny fanahinao masina no aharianao anay, amelomanao anay, hanamasinanao anay, ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Satria raha ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon Jesosy Kristy tompontsika, ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho fahamelan-keloka. Satria voapetipeti-nota mandrakariva ny nofontsika, ary hodidin'ny mpahotana matetika isika, andeha isika aniriteny anatrehan'ny tompo amin'ny vavaka manao hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanaka ho aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafitranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsipona izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe: izay manatona, tsy mba ho lavika mihitsy. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy tompontsika, andeha fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Mazoto toerana ianareo tompoko. Saraiky amin'ny dikôny reto famantarana reto, ary efa zarainy aminareo dia nitsangana ianareo mpandray fanasan'ny tompo isaka ny W, ary dia iraina raha teo ny hira voalahatra.
mpianakavy finoana ireny.
Lasanao ampanefanasan'ny tompo hitsangana. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, raiso hano ity ny tenako, izao raha ataovy io fahatsirovana na ovinana no mihinana ianareo. Ary koa Jesosy Kristy tompontsika, sotroinareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka. Izao natao fahatserovana na ovinana no misotro ianareo. Mambo Jesosy ny fitiavana. Renay tsiro amin'ny fiainanay ny fitiavanao Jesosy. Olombelona malemy ihany izay, manana izay mampaniasianay, fa tsapanay fa ao hatrany ny fitiavanao. Fitiavana izay mitara-dalana anay ho amin'ny marina, ho amin'ny lala mahitsy, ary mitarika anay ho amin'ny famonjena. Dia matoky izay fa rehefa nandray tokoa ity fanasana masina ity izay, dia mihamafy hatrany ny finoana izay anananay ary mitombo fa tsy mihena mandra-piavinao eny amin'ny rahaolon-lanitra. Ampireo ny tsara ny finoanay, hoentinay mamakivaky ty fiainana ity toy ny fanaony izay vao avy nandresy. Ary dia ampandreseo izay amin'ny adinay rehetra, amin'izay rehetra hatrehanay na amin'inona izany na amin'inona. Atolotra ianao rery ihany ary ho anao rery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mazotoerana tompoko. Dia mamerina ny kapokisika sady manantitra ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra, tokopira no mihira ao anatin'izany. Sana
afatra ho antsika izay vavina indray ny fanasana masina. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy dia mandehana ao aminy koa arak'izany, mamaka tsara sy miorena mafy ary mitoera tsara amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo ary eo ka hazoto amin'ny fisaorana. Ary ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana izany fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Amen. Sangana ary marana ny fotoantsika ny hira milohan'ny tsodrano dia raisina ny tsodrano. Raiso amin'ny fanantenana ny tsodrano atolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiadanana aneo an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ane ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina ho aminareo ane ny fiadanany. Amen. Mahazo toerana tompoko. Vavamangina ary misaoran'Andriamanitra. Ho anao Andriamanitra tokana sady endry irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirary fitahin'Andriamanitra ho antsika ravana malala, ho arovantsika mandritra ny herinandro ity indray.